Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga sao ato anatin'ny fandarana dinika amin'ity ala ity. Andriamatoa Razafy Berson Mohamed no vahintsika androany miaraba izy. Miaraba namana Germain, miaraba ny technicien any ambadimbadika any mampanetry tena tanteraka ny rabako ny voka malagasy tsy vaky volo na eto Tandrazana any Andirambato. Izy mo tsara fahafantarantsika fa secrétaire général ny syndicat ny mpandrarany fonja eto Madagasikara. Zany hoe iompana betsaka ao anatin'ny tontolon'ny fandrarana fonja sy ny raramafana eto amin'ny firenena. Ny ady hevitra sy ny resadresaka ifanaovana amin'ny rahalahy eto. Nisy ny fitakina izay nataonareo SG eo anivon'ny syndicat ny mpandrarany fonja mahakasika ilay fitakina secrétaire mpanjakana miadidy manokana ny fandrarana ny fonja. Efa nanomboka tamin'ny gouvernemanta teo aloha izay fitakina izay niova ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao mbola ny ministry ny fitsarana teo aloha ihany no ministry ny fitsarana amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny fitakina na nahoana ny fampiresahana izay nataonareo tamin'ny ministry ny fitsarana mahakasika ny fitakina nataonareo. Ny marimarina kokoa angamba efa ela ny fitakina fa tsy vao hoe vao omaly na vao tamin'ny andron'ny gouvernemanta teo aloha efa tamin'ny régime teo aloha. Ary izay tena anisany nanampina itosoka ny tolona natao tamin'izany fotoana zany satria ny matimatesany mpitolona rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany dia hoe anova rafitra sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Voakasika an'izany mahakasika ny manokana satria ny rafitra misy anay mpandrarany fonja amin'izao fotoana zao rafitra tsy zarizary rafitra tsy ahafahanay mandray anjara feno amin'ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena satria tsy zahay mpandrarany fonja no tompo fibekoana no tompo ny fanapahan-kevitra fa koro hafa hany ka lasa tsy afaka mivelatra izahay tsy afaka mandray anjara biriky feno izahay ho an'ny fampandrosoana ny firenena ka rehefa isy ihany fanovana fitakina izay natao tamin'ny tolona farany teo reny dia nisany nandray anjara feno izahay ary azo lazaina hoe nampahomby ny tolona natao ny fandraisany mpandrarany fonja anjara tamin'ireny tolona reny. Tadidiko tamin'izay fotoana izay ianareo ny resaka an'ilay hoe tsy handray voafonja fitsony tamin'ireny fotoana ireny atao anatin'ny fanambarana tamin'ireny tolona ireny fa nanahoana ny fampiresahana inona ny zavatra tapaka zany tao anatin'ilay fampiresahanareo tamin'ny ministra amin'izao fotoana izao. Misy mankoa vao vita iny tolona iny satria vao vita ny tolona dia nisy ny fionana tamin'ny filoham-panjakana amin'izao fotoana zao dia nisy karazana hoe fampatsiahivana anazy hoe retoka ny teboka ny takina izay nandraisany anjara tamin'ny tolona dia izy niteny tamin'izay fotoana zay hoe reto sy reto izy azotsika tanterahina amin'ny fotoana fohy fa ireto kosa ho izy andrasantsika aorian'ny concertation nationale. Raha tsy ahivina angamba zavatra maromaro ny tena nitakinay tamin'izany fotoana zany fa afaka bangoina amin'ny zavatra telo fotsiny angamba la izy voalohany indrindra dia fangatahanay ny fahaleovantena azahoanay ny secrétaire mpanjakana iadidin'ny fandrarana ny fonja eo ihany koa ny fanavaozana ny sata mifehy ny mpandrarana ny fonja na ny statut particulier mifehanay amin'izao fotoana zao izay efa lany daty satria raha tsy ahivana efa tany amin'ny texte efa tany amin'ny 1995 efa tsy fanaraka tsony amin'ny toejara misy amin'izao fotoana zao. Fahatelo farany fijerenany tamin'ny karamanay izay hita fa tena tsy mamaly tsony ny filany tokantrano izay misy any mpandrarany fonja satria raha tsy mamenatra miteny azy fa karama varimasaka angamba azo lazana amin'ny fotoana zao nefa tsika miady mafy amin'ny kolikoly nefa tsika mifanenjika gauche et droite hoe izy ny tompona andraikitra amin'ny kolikoly ahoana zao nefa raha misy vahaolana tsara indrindra iadivana amin'ny kolikoly amin'ny mpiasa-mpanjakana dia fanatsarana tambo-karama fa raha mbola tambo-karama ianana amin'izao mety ho sarotra fitondram-panjakana ny tena iady amin'izany kolikoly zany. Fa eto ihany ianao SG dia isan'ny araroto kely satria be dia be ny fitarainan'ny olona miteraka resabeny anivon'ny fiarahamonina na eny anivon'ny tambajotra serasera matetika ny hoe angatahana vola na hitakiana vola ny mpanao famangina ny voafonja raha tsy resaka ho an'ny fonja natany mora fotsiny ohatra io raha ny atotam-bola azo zao dia hoe hatrany amina 10 000 ariary 20 000 ariary ray ariary na roa ariary zany ny vola atao amin'izany famangina voafonja izany. Inona marina ny lalàna mipetraka mahakasika ny resaka famangina voafonja io manahoana izay tranga izay. Ny tsara ho fantatra angamba ny établissement pénitentiaire dia établissement public ohatrany établissement public rehetrarehetra izy io misy ny tompona andraikitra izay tompona andraikitra ao anatin'ilay toerana misy ihany koa karazan'olona ety ivelany dia ama service public tsy maintsy mifandray
am'ireo fianakaviany voafonja ny mpandrarany fonja ary tsy maintsy misy ny atao hoe fitsipoka anaty na règlement intérieur eo ny nivon'ny fonja. Manoloana ny resaka famangina io indrindra no anisany angatana hoe fanavoazana ny texte zay misy eo anivon'ireny fonja reny. Satria zany famangina zany dia tafiditra ao anatin'ny règlement intérieur ny fonja rehetra manerana ny nosy. Matetika izy io ferana satria araka ny resaka tao tsy zahay tompony asa no manao an'ilay fandaminana eny anivon'ireny fonja reny fa olona zay tsy mahafantatra an'le asa ivelan'le asa. Raha iteny fonja tsika am'le hoe lalàna manokana mifehy an'ilay hoe famangina ny voafonja zao. Famangina ny voafonja dia ferana mihitsy hoe indroa isan-kerinandro izy io araka ny règlement intérieur ny fonja indroa isan-kerinandro. Anao moa efa niteny kany an-tanimora manokana ny an-tanimora zao raha efa mandeha agny amin'ny 5000 mahery any ny voafonja ao anaty. Nefa parloir ao amin'ny fonja ny an-tanimora raha amin'ny lehilahy fotsiny eo amin'ny parloir ray misy casier 240. Ny voafonja nefa ferany lalàna hoe tokony mamangy eo amin'ny 10 na 15 minutes maximum. Amin'ny fomba ahoana ny ahafahan'ny voafonja hisitraka famanginany avany anatiny 48 heures chaque semaine. Satria jeudi sy dimanche any izy tokony vangina. Ora voafetra. Nefa voafonja efa mandeha amin'ny 5000 mahery. Ary tadidivy ireo fianakaviany voafonja ireo misy avy any amin'ny faritra lavitra. Dia tonga hamangy. Misy amin'ireo fianakaviany voafonja ireo dia tsy manana fotoana amin'ireo andro zay voatendry ireo hoe alakamisy sy alahady. Dia mety andro hafa no mahampalalaka azy noho ny asa adidy mandraikitra zay sahany. Hanika betsaka andreo fianakaviany voafonja miangavy, mitalao amin'ny tompony andraikitra eo anivon'ny fonja, ina ny ataonay. Lehibe ny fonja kosa nefa mahafantatra ny asany tsara satria ny anisany mampilama ny sécurité ny fonja dia famangina. Anisany misy solazeny sainy voafonja dia ny famangina avany azy. Fatany lehibe ny fonja zany. No ny fatahorany lehibe ny fonja ny sécurité ny fonja tsy maintsy miezaka mitady vahaolana izy mba hahafahan'ireo voafonja ireo ho voavangy ny avany amin'ny antsaka sy andavany. Izay ny antony nahatonga ny atao hoe visite spéciale. Ny maha spécial azy satria ivelany oran'ny fanomezana voatondro ny règlement intérieur ny établissement la izy dia antsoina hoe visite spéciale. Visite spéciale efa maha spécial azy tsy voatery any amin'ny parloir fa afaka atao any amin'ny bara ohatra. Misy koa ireo voafonja manana ny secret familial izy, misy zavatra manjady amin'ny fiainana tsy afaka resany tabataba amin'ny parloir satria parloir ake misy décalage 1 mètre, tsy afaka miresaka moramora fa tsy maintsy mitabataba ary ato amin'ny gauche à droite misy olona dia miangavy ny fianakaviany mba hamangy ny raim-pianakaviana zay fa ohatran'izao ka mba entre fiera familial izy raisina. Matetika rehefa reny olona manao indray fangatahana manokana reny dia manao fisaorana remerciement. Remerciement. Zay remerciement zay azoko zay kolikoly zay zavatra zay izy tsika. Iny raha kolikoly raha le izy, dia jano raha le izy, raha jano le izy. Dia fatatsika ve ny voka-dratsy ateraky izany zavatra zany na amin'ny côté ny fianakaviany voafonja izany na amin'ny côté ny sécurité ny établissement pénitentiaire. Zany dia mila fanavaozana, fanatsarana araka ny lalàna sy fitsipoka amin'ny feny fonja. Zany dia tafiditra tanteraka amin'ilay statut particulier ny fenay eo ihany koa ny règlement intérieur ny fonja amintsika miresaka zao. Fa mety antony avy amin'izay ve zany no nahatonga an'ilay resaka teo aloha teo satria raha nanara-baovao tsika tany aloha tsy tato ato aloha fa tany aloha misy an'ilay resaka foana hoe vaky ny fonjariananarivo, vaky ny fonjariana. Mety avy amin'izay antony zay ve mety mahatonga an'izay zavatra zay sa mety ho antony zavatra hafa ihany koa Ieche? Amin'ny fo-madio amin'ny resaka eto tena anisan'izany daholo ny anisany mahavaky ny fonja satria tsy zahay intsony hoy za, tsy zahay intsony no topo mpandidy sy manapaka ny zavatra misy eny anivon'ny fonja. Tsika zao hiteny fotsiny hoe raha tsy teny fotsiny tsika mahakasika ny resaka corvée ohatra. Corvée dia tafiditra agnatin'ny désengorgement ny établissement hitantsika angamba ny fonja rehetra manerana nosy efa surpeuplé. Dia tsy maintsy miezaka ny tompona reo anivon'ny fonja mba tianao désengorgement izy ary koa mba hampaleo tena ny fonja dia mampitombo ny corvée any amin'ireo tombo-pamokarana regny. Regny nefa dia matetika hijaban'ny tompona andraikitra hafa ferany amoany karazana noty zay tsy fantatra amin'ny tetoana ty mamoaka noty hafa
afaka heritaona mamoaka noty hafa ferana de sahirany tompony reny eo anivon'ny fonja fonja tery fodrafitrasa ratsy de zangorgements de tokony azo atao tsy avela ho ataon'ny mpandarahany fonja fa mangina ferana ny mpandarahany fonja miezaka manao tokony ho izy am'le sécurité n'établissement matetika enjehana ary miafara amin'ny fanagadrana ary matetika zay tena mampalahelo anay a tafiditra anatin'ny fitakinay am'izao fotoana zao de zany rehetra zany raha vaky ny fonja de tokony agaga antsika ve fa ty ny tena mampalahelo nohony amin'ny fitsokony ataon'ny sasany fa napakevitra raisiny sasany mavaky ny fonja de ny mpandarahany fonja ihany tratra farany ary migadra am'izany zavatra zany tena mampalahelo zany tena mampalahelo tokoa fa zay a no anaovana hitalaonay foana tranga efa nisy zay tranga efa imbetsaka zany tranga zany efa imbetsaka mba tsy tenenana anaran'olona mba tsy tenenana toerana nisy eo an'ilay tranga aloha fa tena fa imbetsaka no misy corvée na hoe corvée nany amin'ny campenaly io na corvée eny amin'ireny établissement public reny matetika réintégrenao lay olona rehefa réintégrenao lay olona voasazy fonja mietery tsy avelanao mamoaka corvée tsony ny mpandarahany fonja nefa mpandarahany fonja raha tena mara mbola vitsy anisy regny établissement public regny mitady main d'œuvre fonja tery fotsiny efa mampiketriketry tsika zao teny tany ohatra fotsiny io Moramanga vao farany teo mange mahita ny Moramanga ge ny akabeazan'olona ny konikonna sy navitany rehefa makina fonja regny ny olona efa gadra perte daholo satria efa very fanantenana izy de inona nefa mba hahafatsika misolaza saina regny voafonja regny satria efa mandra-pahafaty ny agadrany eo ny avany tokony amangy azy aferanao azonao ny fitondrantenany zay hitanao fa tsara de mba omena favera ao anatin'ny fonja izy matetika mbola feranao koa zany hoe zany efa manary toky izy efa tsisy varantsony velomany eto ambony tany efa tsy afaka efa neraserany avany ara-dalàna izy efa tsy afaka mahazo sitraka am'izay fitondrantena tsara ao anatin'ny fonja izy inatsony de leo amaky fonja aho izy voatifitra ao tsara tsy voatifitra ao vototra soamantsara isoran'Andriamanitra zany zavatra inany voafonja anatin'ny toeram-pamonjana regny iny moa fa napahakevitra ny raisiny tompony indray teo anivon'ny ministera ny transferena zareo nalefa ny tsy afa daholo satria tsy afa moa raha teo no atokana hiazona regny olona reconnu dangereux na regny olona migadra mandra-pahafaty reny tiako idirana bebe kokoa ny makasika an'izay resaka tontolon'ny fonja izay esea manoloana an'izay resaka resahanao zay efa mba nisy ve ny tatitra nataonareo tamin'ny fitondram-panjakana manoloana na tranga olana sedrainareo tahaka an'izao satria za zao raha mahazo vaovao ohatrany Anambatondrazaka zao raha ny vaovao azoko mandeha tongotra ny voafonja hoentina hotsaraina eto Antananarivotsika matetika ahitana tranga tahaka an'izany ihany koa mandeha taxi na efa mba nisy ve ny tatitra ataonareo ina ihany koa ny danger aterak'izay ho an'ny asa ataonareo sy ny olona zay hoentinareo hotsaraina am'izay fotoana zay efa imbetsaka zay nisy tatra na teo anivon'ny ministera tompony andraikitra zany na teny anivon'ny présidence mahakasika ny zavatra iananay mpandarahany fonja raha ny transport fotsiny zao any amin'ny côté ny voafonja ny resako manokana dia tena tsy manana mba tsy lazana azy hoe tsisy mihitsy angamba raha io matetika eny amin'ny renivohim-paritany regny renivohim-paritany ohatra hoe Tananarivo Majunga Tamatave re matetika manana fa tsy zarizary hitondrasana andreo voafonja fa any amin'ireny district sasany regny tena tsisy mihitsy fa mandeha tongotra mandeha bisy no hiazo ny toeram-pitsarana zany zavatra zany efa risque ho an'ny sécurité ny voafonja na amin'ny lositra zany na amin'ny hahina sy amonon'olona lay voafonja sy ny mpandarahany fonja zany zavatra zany efa naisina taritra ihany faharoa manaraka an'izay eo amin'ny resaka budget zay tokony ho an'ny fonja tsika nge mahita nyreny amin'ireny fonja rehetra regny ny lehibe ny fonja tsy manana budget manokana hamelomany any fonja tsy manana budget manokana izy hisahanana ny filany voafonja na ny filany mpiasa eo anivon'ireny fonja reny
fa manao fangatana mitalao manokana eny ivon'ny ministera manampy izy tsara tsy manampy izy tsara. Zany dia anisan'ny takinay ho hisy budget manokana ny lehiben'ny fonja ahafahany mandeha araka ahafahany mampandeha ny raharaha eny anivon'ireny fonja reny. Eo ihany koa hiadivana amin'ny kolikoly. Tsika zao hiady amin'ny kolikoly. Nefa na ny papier lehiben'ny fonja mialam-poso, ny carburant lehiben'ny fonja mialam-poso, ny vavahady simba lehiben'ny fonja mialam-poso, ny fanatsarana fodrafitrasa lehiben'ny fonja mialam-poso. Nefa anao manery ny lehiben'ny fonja hiady amin'ny kolikoly, manery ny lehiben'ny fonja anao ny asany araka ny tokony izy. Zany hoe zany tsisy mesure d'accompagnement mihitsy zany ny atao fa fanerena faly tia-mono ny mpandrarahany fonja fotsiny no ataon'ny tompony andraikitra, fa tsy mba misy mesure d'accompagnement hoe rehefa ty ara ny raisika dia zao kosa ara no ataonareo, zao kosa ara ny ho atao anareo. Fa tsisy zany zavatra zany, tsisy budget ny lehiben'ny fonja, tsisy budget ny établissement. Fa fiera na mémoire antsika mahita an'ireny loi de finance renge za aloha ty efa mampolo taona za zay ny asa mpandrarahany fonja, fa tsy mbola nahita ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera nandefa fangatana état de besoin tamin'ny lehiben'ny fonja manerana nosy zany. Hatram'izay matetika eny amin'ny direction régionale any izy na ny drapy fitaliavana isa-paritra angamba mety misy, fa eny anivon'ny fonja na ny filana na ny état de besoin reny fonja reny tsy de fatan'ny tompony andraikitra akory. Fa raha andray fanapahan-kevitra izy ka hamono mpiasa mailaka ery mihitsy izy hoe ahoana fomba hamonona an'ity, fa raha hoe hanontany inona ny filanareo, inona ny tokony azo atao hanatsarana ny asa. Zay daholo anisan'ny tena mampalahelo amin'ny asan'ny mpandrarahany fonja ary manosika anay ny hangataka ny sekretera-panjakana edidinay mba ho tompony andraikitra zahay. Ny tapitra farany angamba efa natao ihany koa tamin'ny ramatoa ministra farany teo, satria mbola zay fanapahan-kevitra andraisin'ny fitonam-panjakana hoe miandry aorian'ny concertation nationale vao omena anay le sekretera-panjakana, dia nisy tapitra zay anisany isoroana le lositra ifampitomboana ny isan'ny mpandrarahany fonja. Zay mihitsy mantsy voatsaky anontaniako hoe mba ampy ve nareo mpandrarahany fonja zany manera misana ny fonja eto Madagasikara? Tena tsy mahampy aloha tsy mahampy, satria raha norme internationale nge tokony hoe mpandrarahany fonja iray isana voafonja eo amin'ny 5. Fa antsika miresaka zao ny mpandrarahany fonja iray misana voafonja any amin'ny 2.10 any, satria nisan'ny mpandrarahany fonja antsika miresaka zao eo amin'ny 3467 eo. 3467 nisan'ny mpandrarahany fonja, fa nefa nisan'ny voafonja manoloana zany efa mananika any amin'ny 30,000 mahery any. Zany hoe zany raha atao kajikajy ny voafonja any amin'ny 5 ho any no sahany ny mpandrarahany fonja iray. Ary isan'ireo voafonja ireo varie misy fotoana reo miakatra midangana tampoka zay, misy fotoana izy stable. Io zay rehefa manakaikaiky fety reny izy matetika miakatra be. Fa rehefa misy fin d'année koa indraindray misy regny grâce présidentielle zay omen'ny filoham-panjakana reny dia misy misy fihenana kely zay zavatra zay. Dia efa natao moa fangatahana dia iady ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ramatoa ministra angataka poste budgétaire ho anay mpandrarahany fonja hanaovana recrutement mpandrarahany fonja zay tena hita fa tsy ampy am'izao fotoana zao. Resanao ty zeny resaka hoe surchargé ny fonja am'izao fotoana zao, inona mety ho antony mahatonga an'izay zavatra zay? Ny mahatonga an'izay zavatra zay angamba raha ny fomba fijerinay manokana ny fiainam-pirenena mihitsy ilay izy. Zany hoe zany ny ekonomika atsika eto amin'ny firenena, satria ny matetika ny mampirisika ny olona iray hanao asa ratsy matetika eo ihany ny akamona, fa eo ihany koa tsy fahitana asa ivelomana any ka lasa manao asa ratsy le olona. Hitantsika hitanao zao raha tsaratsara ny ekonomika atsika mihena ny fidirana anaty fonja, fa raha somary mandalo crise, mandalo fotoatsara amin'ny firenena mitombo ny isan'ny voafonja ny anivon'ireny fonja reny. Zany hoe zany misy ifandraisany tanteraka amin'ny ekonomika atsika ny mampitombo ny voafonja. Eo ihany koa ny fitaizana olona indrindra ny ankizy anaty tokantrano tsirairay avy any. Raha ny expérience niainako zao satria za efa nisahana
efa niasa teny anivondregny fitezana ankizy maditra regny satria efa atao minera za minera teo anivon'ny établissement pénitentiaire eo Antanimora. Matetika ny ankizy raha vao manao asa resaka viol, ankizy manao viol na viol masculin na viol féminin, matetika zanak'olona mpanana ihany izy regny, zanak'olona mpanan-karena. Fa matetika ny zaza tsy ampy taona mangaro-paoso, manao sinto mahery, angalangalatra, matetika zanak'olona sahirana. Fa ny zanak'olona mpanan-karena matoa migada any amin'ny fonja matetika tsy zay fa manao zavatra mamomoa fady izy. Ny antony dia fitezana, satria izy regny matetika tsy dia manam-potoana ho anazy firy ny fiaray aman-dreny, dia lasa variana mijery vidéo, mijery zavatra mamomoa fady, mijery dessin animé, hitantsika dessin animé somary dessin animé fahafafa ny akabeaziny, dia lasa manita-tsaina ilay zaza, dia lasa manaonao fahatany. Zay ilay fitezana no tena matetika manimba an'ireny ankizy ireny koa indraindray. Fa zanak'olona sahirana matetika mangaro-paoso, manendaka ohatran'izany. Fa resaka viol sy mamomoa fady, misy mamono ray aman-dreny, misy mitsatoka antsy namany, misy masa mitsatoka antsy ray aman-dreny mihitsy, matetika izy regny zanak'olona mpanan-karena foana manao an'ireny acte ohatran'ireny. Fa tsy dia zanak'olona manta. Zany hoe zany mizara roa zany no tena mahatonga n'olona miditra anaty fonja: fitezana sy ny fantarina. Iny ary mbakasitraka izy zay tao anatin'izay fanazavan'izay izay koa irosotsika sy anao anatin'ilay resaka fitakina fanavozana ataon'ny tanora amin'izao fotoana izao. Mbola mandeha ny fitakina ataon'ny eo anivon'ny GNZ amin'izao fotoana izao, somary niteraka resabe moa izy iny teto amin'ny firenena, indrindra fa taorian'ny fanendrina ny gouvernemanta farany teo. Ho anao manokana, satria ianao isan'ny mpitolona nanotarika an'izay hoe hetsika fitakina zay ihany koa mba hitakina ny fanovana teto amin'ny firenena, manahoana ny fahitanao an'ilay fitakina ataon'ny tanora amin'izao fotoana izao? Aradrariny ve manoloana ihany koa ny resaka hoe fisamborana, fanagadrana, ankety? Manahoana ny fahitanao an'izay, satria zay zao ny zavatra maresaka eto amin'ny firenentsika ao anatin'ilay hoe fandraisan'ny tanora andraikitra eto amin'ny firenena? Tsara ho fantatra angamba, inona moa no atao hoe GNZ? Ny GNZ tompoko dia tsy antoko politika, tsy association, ary tsy karazana hoe vondron'olona na antokon'olona. Fa ny atao hoe GNZ dia anarana génération izy io. Zany hoe GNZ dia tanora rehetra manerana nosy, fa tsy hoe avy eto Atsimondrano na avy eto Avaradrano ihany GNZ. Nametraka fantarina ahoana ny fitakian'ny tanora, amampitaritolona na betsaka amin'izy ireo fantako ary namako, ny fampiresaka tamin'ny tena foana hatramin'izay, raha hoe aradrary sy aradrariny, tsisy fitakiana tsy aradrary izany raha manaraka ny lalàna manaja ny fitsipoka misy eto amin'ny firenena. Fa matetika izy ireny matetika misy mivoana. Za zao mahita hoe betsaka amin'ireo namanay izay tanora, ny tolona no somary frustré ny sasany. Inona moa nahatonga azy ireo frustré? Nahatonga azy ireo frustré dia tsotra ange, manana ambition izy ireo, manana ambition, tia hanao zavatra, tia hitondra anjara borika eto amin'ny firenena. Betsaka amin'izy ireny no ny postulé ho ministra, misy koa amin'izy ireny ary tsy vitsy no ny postulé ho SG sy ho directeur na ho DG eny anivon'ireny ministère maro samihafa ireny. Fa ny sasany moa tsy voaray, na dia nisy nefa mba voaray, dia nohon' izay ambition izay mba nanany tianao zavatra nefa tsy tanteraka, dia somary frustré satria mahita ny olona izay tsisy idiran'ny tolona, tsy naninona, tsy tataiza, olona avaiza, nefa gaga anao tohatra ny mahazo azo toerana koa amin'ny safotsy. Dia rehefa frustré vitsivitsy amin'izy ireny, dia araraotiny sasany hanaovana zavatra hafahafa sy anakorontanana eto amin'ny firenena. Raha ohatra zany tanora GNZ anankitelo efatra ny frustré, dia hitany mpanohitra sy hitany leo tia anakorontana, dia igny no manipileny sy exploiteny hanakorontana eto amin'ny firenena. Ny anahy dia tsotra, mitodika amin'ny fitondram-panjakana za, betsaka amin'ireny GNZ ireny azo ifampiresahana, ampanatsovy, resao, tsy zavatra tsy vita ny fampiresahana zany, afaka lamina zany. Raha tsy teny fotsiny manahaka ny réseau zany ke olo azo ifampiresahana ihany zany. Ohatra ny manahaka an'ireny
Berijy namana ke Berijy ary mpitolona ary tena anisan'ny atra nangita mitolona ary tany anatin'ny fonja tena raha to mpandaran'ny fonja mahafantatra ny Berijy zany olo azo fampiresana nge zany afaka mpanatsoana de resana zao nge ny antony nahatonga anao tsy nivoaray zao ny antony na any amin'ny côté-ny expérience na any amin'ny cursus manokana hoe aiza hoe zany maro-pahaizana ananany azo ifampiresana za afaka proposena zavatra hafa izy de mifampiresaka satria le olona nge mpitolona fa tsy hoe ary vista ohatrany sasany tsy fantatra vezy hoe fa ny mampalahelo matetika izy ireny arabarabina le olona de injena amin'ny Facebook misy moa anaramana compte fake mihitsy de aratsina le olona de simbaina le olona nefa tsy tokony zay no atao antsovy izy resao izy inona toko raha ohatra tsy afaka ifampiresana mety efa fanakorontanana tokoa angamba fa raha mbola azo ifampiresana le olona tsy tokony afara am'le hoe fampisamborana sy fanagadrana sy fanimbana zany sy zavatra tsy vitan'ny fampiresana zany ao anatin'izay resaka fampiresana zay indrindra inona zavatra tsapanao hoe tanora mandray ny andraikitra hitatana ataoko hoe ministera anankiray na hoe fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena mihitsy zany amin'ny ankapobeny hoe inona ny mahazava-dehibe ny tanora mandray andraikitra eto amin'ny fiainam-pireneny ny zavatra misy moa matetika am'ireo ray aman-dreny na olon-dehibe eto amin'ny firenena de miteny foana hoe ianareo tanora no avy ny firenena mitady ianareo tanora ny firenena mitsangana ianareo tanora fa mametra-panontaniana zao zay tanora am'izao fotoana zao hoe rehefa amin'ny fotoana ino no tadiavinareo hitsara izahay tanora fa rehefa amin'ny fotoana ino tsy ilaina ianareo tanora rehefa te hitady seza ny mpanao politika rehefa misy tolona sy fitakiana antsona ny tanora mitsangana ianareo tanora aiza nareo tanora fa nareo no avy n'ity firenena ity fa rehefa mifandraisana andraikitra ailikilika izay tanora ary tsy ilaina izay tanora mampalahelo zany fa hoy zao hoe tena ilaina ny tanora amin'ny fandraisana andraikitra satria ilana expérience ny raharam-pirenena vo manomboka amin'ny fahatanoroana tokony omena andraikitra ny tanora am'izay mandra-pahalehibe azy vokitra ikefa izy ka hitondra avo ny firenena eto moa dia misaotra manokana amin'ny fanehoan-kevitra zay efa nataon'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta fa hoe anokatra sehatra iray izy ho atao an'ny tanora tena ilaina zany ary tadiavina tanora zany zavatra zany eo ihany koa reny zavatra resany filoham-panjakana teny anivon'ny CCI tamin'ny concertation des jeunes iny tsy hoe ho izy fa antsoantso any anefitra ka tsy eny reny zavatra antsoantsonareo tanora regny fa vonona ifampiresaka izahay hitady vahola miaraka aminareo izahay mino angamba fa zany zavatra resany tompona andraikitra ambony anankiroa lehibe eto amin'ny firenena zany mety hahita vaholana ho an'ny tanora ary mino angamba fa tsisy tsony menimenina mahakasika ny tanora raha ohatra ka hoe hanaja ny teny nomeny ny mpitondra ka hanokatra sehatra ho an'ny tanora ary hanome andraikitra ho an'ny tanora fa ny zavatra tazana loatra eto na amin'ny fanendrena mambra ny gouvernement na fametrahana olona eny anivon'ny tompona andraikitra eny anivon'ny ministère samihafa mbola ray roa telo angamba ny tanora fa ny akabeazana mbola le politicien goaikantitra matetika raha misy amin'izy regny milaza fa niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha mbola gaga anao fa to mbola mahazo toerana ihany misy amin'izy regny moa efa milaza fa tsy nahavita fa nanipy gan fa hoe mitsangana ianareo tanora miadiva anareo tanora fa rehefa mandresy ny tolona ny tanora to lasa goaikantitra indray no mahazo an'le toerana de somary mampalahelo zany zavatra zany hatram'izay izy zay ohatrany hoe somary nangingina ny tanora fa taorian'ny hetsika ny 5 septambra tena hitanao hoe tanora no nitarika an'ilay hetsika fitakiana fanovana teto amin'ny firenena inona mety ho antony mahatonga an'izay mety olana manokana ho an'ny tanora ve ny fitondrana teo aloha sa inona ny mety ho antony mahatonga an'izay trangizay hoe ohatrany hoe nifota amin'ny toromasony ny tanora zany raha fehezina manokana hoe ohatrany hoe nifota amin'ny toromasony tampoka ny tanora andray andraikitra eto amin'ny firenena ary mahatonga an'izao hatram'izao fimenomenomana sy fitakiana hoe omeo andraikitra izay hitondranay ny firenena tanora zany miresaka eto ary tsara toerana zao raha ny hevitra manokana mahakasika an'izay zavatra azadino fa nisy fotoana niady nanohitra ny fitondrana teo aloha ny mpanao politika efa maromaro angamba plateforme natsangany antoko politika maro nanohitra ny fitondrana teo aloha fa tsy nahavoahongana ny fitondrana teo aloha na nanao ny tsy nety nahita ara fa mibaribary fa misy zavatra tsy nanjary nataon'ny fitondrana teo aloha fa tsy nahatohitra zany mpanao politika sy ny antoko politika hitatsika angamba ray fananganana plateforme gauche et droite hatramin'ny afara amin'ny C11
Efa raha collectif ana candidat sa inona fa tsy nahavoongana. Rehefa tsy nahavoongana mitady nipiga inona tabataban'zareo taty aorina mitsangana ny tanora aiza ny tanora izahay tanora de tena nanay mafy ny hoavinay manoloana zavatra misy eto amin'ny firenena. Maro ny tena zavatra nampiayay anay na amin'ny asa iafaranay zany satria betsaka ny tanora mahavita fianara mitsoka any ivelany na itsoka any ivelany raha mbola sakana na mbola ahitana problema. Betsaka ny tanora efa manana diplôma efa nahavita fianarana miafara mitarika posy mitondra bajaja any amin'ny faritra sasany manao sofirana taxi. Manay izahay no avinay izany tena nampirisika ny tanora tamin'ireny andaotsika fa mpanao politika efa tsy havita azy ny toko politika efa tsy mahatohitra tsony andaotsika ny raha inona ny tanora rehetrarehetra manerana nosy zay ny trakan'ilay hoe GNZ zay ny antony foronan'ilay GNZ. Amin'iny moa nampirisika amin'izay ny mpanao politika sy ny olon-dehibe mitsangana nareo tanora taovy nanao tokoa izahay tena nitolona tamin'ny fo hoavin'ny firenenay sy ny hoavinay ary ny taranakay. Isoran'Andriamanitra nandresy ny tolona zao tsika mahita sary zao scenario hitantsika am'izao fotoana zao aiza hoe zara zay tanora am'izay zao fa toa ilikilika am'izay ny tanora fa lasa hoe tsisy ndray zay tanora rehefa nandresy ny tolona fa rehefa mafampana ny toedrara fantatra ny tanora. Zay indrindra ao anatin'ny resaka hoe fanavaozantsika amin'izao fotoana izao lesea mandehibe ny resaka fiazakazahana isaky ny département na ataoko hoe isaky ny corps ao anatin'ilay resaka concertation nationale faranty zao ny an'ny tanora. Raha ny fomba fijerinao manokana ahoana ny tena ahatongavantsika ny anatin'ny tena fanavaozana tena izy ahafahany rehetrarehetra ho afa-po eto amin'ny tany sy ny firenena satria tsika malagasy hatramin'izao ohatran'ny hoe samy mbola manana ny heviny ny sasany miteny hoe ndao aty ny sasany miteny hoe ndao ary fa raha ho anao manokana inona ny fomba ataontsika mba azahoana an'ilay tena hoe fanovana sy fanavaozana araky ny fitakiana tena ikanja ka ahatongavantsika any amin'ny Madagasikara vaovao sy hoe Madagasikara andraisan'ny tanora andraikitra. Nena aloha tsara andray lesina ny tompona andraikitra am'izao fotoana zao. Andray lesina amin'ny zavatra nisy tany aloha be tany satria tsy voazao vao nisy kion-dalana lehibe nandalovan'ny firenenantsika ary tsy voazao vao nisy tolona toy izao ny ampitantsika any amin'ny tena hoe fanavaozana sy fanatsarana ny lalam-panorenana. Ny aminay manokana tsisy zavatra tsy vita ny fampiresahana tokony ho concerné daholo ny hery velona rehetrarehetra ny faritra rehetrarehetra fa tsy sanatravina konokononina ho an'olo tokona na ho an'olona eto Antananarivo any ilay concertation nationale. Tokony handray anjara feno daholo ny any amin'ny faritra inona ny tena zava-misy avoatra izay zavatra zay avy eo tokony hisy fifandanja kery zany hoe zany tsy tokony olo tokana no mamola vola ny fanapahan-kevitra ao anatin'ilay concertation fa tokony olona maro ary tia ny tena fanovana tsara indrindra hatramin'izay manko natao ho an'ny mpanao politika ihany ilay raharaha misy ny accord politika gauche atao aty raha tena fanovana esory ilay fikafika sy kajikajy membo ny fataon'ny mpanao politika hatramin'izay konokonoina dia fifanarana fizarana tombotsoa maro samihafa omeny rosetra izy tanora omeny rosetra ny any amin'ny faritra rehetrarehetra handray anjara amin'ilay izy ary tsy tokony hisy zavatra tsy ny fampiarahana no atao fa zavatra ifampiarahana no tokony ho atao fa tsy hoe fanapahan-kevitry ny Rakoto sy Rabe ihany zay ny terenao sy ny avy Andrandria sy Rakoto tsy mety zany fa aoka tokony hoe zavatra hiarahana satria tsisy zavatra tsy vita raha ifampiarahana ary tsisy mafana tsisy maya mihoatra ny sakay fa rehefa ifampiarahana io lany ihany na inona zavatra ho atao na inona tombozotra titsika ho atao amin'ny firenena hitambarantsika aty aleo ifampiarahana dia raha manaiky ary za amin'izay koa mampisy antoka ny tena hoe filaminana sy stabilité eto amin'ny firenena fa raha sanatriavana mbola fomba fiady tamin'ny 2009 ohatra sanatriavana mbola isy mino ahy ianao hiverimberina ny crise eto amin'ny firenena satria tsy efanaraka amin'ny tena filany voaka malagasy fotony ilay lalam-panorenana titsika petraka fa mety hoe lalam-panorenana metimety amin'ny Rakoto na metimety amin'ny firenena vahiny no titsika mbola ho volena eto amintsika ka mety hiverimberina ilay crise fa aleo tena hiainga avy any amin'ny vahoaka sy ny zavatra misy
eny ambany ravin-kazo any mihitsy inona ny fomban-drazantsika, inona ny zavatra tokony atao, inona ny tena mety amin'ity tanindrazantsika ty, hiala tanteraka ny fombafomba vahiny sy ireo kopikole amin'ny lalam-panorenana avy any andafy mba tokony zavatra tena mamaly filana fototra ny vahoaka malagasy sy ny fomban-drazantsika. Mahakasika an'izay indrindra, isan'ny vaovao nafana tamin'ity herinandro ity ny resaka hoe drone 10 mikasa mifofo ny ain'ny filohan'ny fanavaozana efa indroa zay trango zay. Hatramin'izao tsika mbola miaina ao anatina zavatra tahaka an'izany. Ese raha ny fahitanao anazy, inona ny zavatra tokony atao, mbola azo eritreretina ve ny zavatra tahaka an'izany amin'izao fotoana izao? Lezy aloha somary nampalahelo sady mahakivy ihany raha zany zavatra misy eto amin'ny firenena. Zavatra toy ireny tsy dia azo amihavanina, tsy azo atao tsinontsino. Tsika hoe tokony handray lesona foana amin'ny zavatra nisy tany aloha tany. Ny mampalahelo manko matetika hamivany sasany le izy ary hoentina rorotina amin'ny zavatra tsisy idirana. Fa fifofonana ny ain'ny filoham-panjakana ny resaka eto, firenena dikan'izany. Satria filoham-panjakana ilay olona tokony sambo saro-piaro amin'izany ny rehetrarehetra. Azadio ny tantara fa ny namonona ny ray aman-dreny kolonialy Ratsimanjava ange tsy ny tombontsoan'ny firenena fa ny tombontsoan'olo mihitsy. Fitiavana tiaka fahifananao sezy fa tsy ho tombontsoan'ny firenena velively. Ary minoa ianao fa raha mbola velona ren'olona navanin-doza tamin'izany mety nanenina angamba izy. Satria zao nefa raha ny firenenantsika tsy fantasy na voozona angamba tsika amin'izao fa ohatrany efa firy taona aleovatena fa mandraky androany mbola litika ihany, mbola litika ihany tsika amin'izao. Tsisy tsy nanenina angamba ny olona nanao an'ireny zavatra reny ary nalahelo daholo ny voaka malagasy tamin'izany fotoana zany. Na izahay génération Z teo reny angamba mbola mahatsiaro an'izany tantara zany, tena malahelo. Fa inona ny antony namonoana azy? Inona? De raha sanatriavana ve ho zany zavatra misy amin'izao fotoana zao, misy hoe hifofony an'ny filoham-panjakana. Tokony ho saro-piaro amin'izany voaka malagasy rehetra tsy vaky volo. Na inona ny toerana misy anao na avy aiza anao fa rehefa gasy tokony ho saro-piaro amin'izany filoham-panjakana, fofona ny ainy de sanatriavana ve maty izy ve raha malala hoe maty ohatra nataosika tamin'ny ray aman-dreny kolonialy Ratsimanjava, raha mba tahaka zay, raha mba teo izy tamin'izany fotoana zany, izy nanana an'izany fanavaozana zany, tena mivonon'olona ohatran'izany. Zany ve no hoy sanatriavana? Ka mbola zao la izy tokony handray précaution, tokony handraikitra maefa. Isika vahoaka malagasy koa tokony ho saro-piaro, samby handray andraikitra tandrefy azy no andry maso eny anivon'ny fiarahamonina mba hisoroana an'izany loza aman-tsiravina izany. Satria tena loza aman-tsiravina raha izany misy. Satria ny filoham-panjakana mihitsy fofoina ny ainy firenena ny voakasika amin'izany zavatra zany. Ka tsy tokony ho amihavanina, tsy tokony atao tsinotsinona. Mazava tsara ny zavatra resahan'ny DIRCOM ny présidence Omaly manaraka ny fanazavana iny tsara za. Matoa le zavatra araka fanazavana reny, matoa le zavatra fa misy an'izany hoe drone vezivezy eny amin'ny toerana fonenan'ny filoham-panjakana zany, efa zavatra hafa. Satria zavatra tsy azo atao izany na amin'ny firenena aiza na amin'ny firenena aiza. Eny na amin'ny firenena matanjaka ara tsy azo atao zany hoe drone tsy nahazo fahazoan-dalana hivezivezy eo amin'ny toeram-ponenan'ny filoham-panjakana zany. Fa misy zavatra ambadika foana zany. Fa ny zavatra ambadika eo no mampitombo ny ahy fa zavatra ambadika inona ara, inona ny tiana tongava, avy aiza. Ka raha miteny an'izay ny tompony andraikitra hoe misy fofony an'ny filoham-panjakana, tsy azo amihavanina zany ary tsy azo atao tsinotsinona zany, fa tokony samby hitahatra ny rehetrarehetra. Inona zany tokony ataon'ny vahoaka malagasy manoloana an'izay? Nena fahatsiarovan-tsaina, fahatsiarovan-tsaina, avy eo ny firaisan-kina tsika vahoaka malagasy manoloana ny zavatra ohatran'izao. Firenetsika ty samby resy lahatra tsika hoe tsy mety mandroso ny firenetsika efa ho firy taona. Ohatrany hoe voaozona zany. Na ray aman-dreny président Ratsiraka ara efa niteny hoe fois zao izy raha mandroso Madagasikara. Zany hoe na izy ara efa mbavahady fahafatesana, mbola mahatsapa mbola ho satrany androsoantsika. Zany hoe misy zavatra tsapany ao. Ka samby tonga saina rehetrarehetra iny la izy. Sode mbola zavatra nisy efa tamin'ny tolo talohana mbola ho averina antsika amin'izao génération misy antsika zao. Taloha zany accord politika, taloha fifamonoana filoham-panjakana, taloha fizarana seza fotsiny ny atao,
dia sanatravana antsika teoriana mbola hiafara amin'izao hoe mbola hoe fizarana seza no atao fa tsy tena tombontsoan'ny firenena. Sanatravana mbola hamono filompanjakana indray no atao fa tsy tena hoe mpampandrosoan'ny firenena. Sanatravana dia hoe mbola fizarana seza ilay izy fa tsy tena tombontsoan'ny firenena. Zany hoe zany zavatra hitantsika rehetra tsy nety tany aloha tsy tokony ho averina izy intsony indrindra zany zavatra mamoa fady hikasa hamono ny filompanjakana zany zavatra tsy mety ary tsy azo ekena. Miazakazaka be ny fotoanantsika Yege, mioky fa manana teny fampitinana sy afatra manokana ho an'ny mpitondra fanjakana na ho an'ny vahoaka malagasy ianao mamarana ny fantarantsika. Angamba atodiko ny fitondram-panjakana manokana. Tsy zavatra tsy vitan'ny fampiresana afaka mifampiantso fampiresaka indrindra mahakasika an'ireo tanora namana zay frustré. Tsara ho fantatra zany tsy azo lavina misy frustré izy ireny ary frustration zay no exploiten'olo ty anakorontana no exploitendreo milaza fa ho mpanohitra hanakorontana na firenena satria fahatanjareo ny tanora frustré dia ina fomba atao ary rototsika amin'izareo frustré dia andao atao an'izao antsoa izy ireny antsoina dia resahana dia tsy zavatra tsy vitan'ny fampiresahana dia lamina. Raha ohatra koa misy tsy afaka ifampiresahana fa miziriziry ty anakorontana zay koa angamba mety efa zavatra hafa mety efa voakarama na efa voavidin'olona ampiaro aminazy ny lalàna fa raha hoe zavatra vitan'ny fampiresahana na hoe fananarana mahatanora an'ilay olona ampanantsoana dia fampiresahana. Fa za aloha mahatanora ana ny resahako tsy dia resy lahatra amin'ilay fanagadrana amin'ilay hoe tsisy avertissement ve dia tsy maintsy fampiantsoana fa tonga dia hoe sanatravana. Afa koa manko efa tena efatratra hoe tena finiavana hanakorotana hanonga-panjakana tokoa misy preuve rendray ho zavatra hafa fa raha hoe hafanampo amin'ny frustration amin'le tsy nirarahiany fitondram-panjakana izy ka zay no hanaovana hoe hanagadrana na hoe handrampisamborana tsy dia tsara. Ka hoy zao fitondram-panjakana jerevony tanora tsapanay betsaka amin'izao fotoana zao ny olona mbo azo lazaina hoe anisan'ny olona nanenjika ny tanora ny tolona mbola mahazo toerana. Ny olona hitanay fa niara-dia tamin'ny fitaonana teo aloha ary tena nanao tsinontsino ny voaka malagasy mbola misy amin'izy ireny mahazo toerana. Fa ny tanora sy ny mpitolona ny akabeazany amin'izao sady tsy raisina telefony tsy rarahina mipostile posta tsy rarahina miantso tsy rarahina nefa tanatin'ny tolona reny antsoina aiza nareo aty nareo ndao tsy ndao zao ny atao fa rehefa niazo ny fahefana atao ankilabao ny tanora tsy mety izany. Ary mety vao maika hanimba zavatra raha mbola tsy ovo amin'izany ny tompona andraikitra. Raha amin'ny vahoaka malagasy manokana dia firaisan-kina foana ny ankatany. Fotoana zao ny anohatsika firaisan-kina tena isiny tena fanaovana mifampiteny rehefa misy tsy mety. Ny fitenenana tsy mety tsy midika manohitra raha ohatra misy vahoaka miteny tsy mety zao tsy hany fa tiana tsara zavatra tolona ny ombonana ity zavatra ty fa tsy hoe tolona n'olona vitsy. Tsisy tsy ny tolona ny akabeazantsika vahoaka malagasy ny tolona daholo fa ny fomba fanehoana an'ilay tolona mety samy hafa fa tena ny tolona daholo ka samy saro-piaro amin'izany vahoaka malagasy rehetrarehetra ka i tolona efa natao ty ataontsika ny atody azy ny tena isiny tena fanovana. Ny anay moa amin'ny mahazanaky faritra ny tenako za moa zanaky faritra ny ama andrefa iny tsisy zavatra hitako ny ampandrosan'ny faritra raha tsy la hoe fahaleovatena na hoe budget autonome na état fédéral. Zay zany tena zavatra takinay zay tena hoe tanoran'ny faritra ary zany doka tsy midika zay monko tena mampalahelo eto amin'ny firenena raha mangataka an'izany ny faritra indrindra zay tanora zanaky faritra dia lazaina foana fa hoe atipoko hoe ary mampalahelo zany toe-tsaina zany ary toe-tsaina tsy azo lazaina hoe ambany be zany toe-tsaina zany. Ary zay mihitsy ny resahan'olona Yege hoe resaka province autonome zany mety mitarika any anatina resaka adipoko satria samy anana ny anana zany ny faritra. Diso tanteraka zany. Diso tanteraka zany ary manipulation dia masy filazan'izany tsy marina. Ina mahatonga anao miresaka an'izay? Mahatonga be dia be nge za zao miresaka aminao efa taty tamin'ny andron'ny général Ramanantsonga nanafoana an'le bidy province autonome talohan'izay zavatra zay fa nisy adipoko teto amin'ny firenentsika tsy marina zany tsisy adipoko fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana nge président général Valmanana nanao an'le région 22 région tamin'izany
nanome fahaleovan-tena ny faritra izy, nanao an'le région, nisy adi-poko tsika tamin'izany, mino angamba fa tsia. Any firenena mandroso, ohatra hoe teny amin'ny Espagne fotsy zao ohatra. Espagne. Any États-Unis, zareo misy état fédéral. Misy adi-poko ve any am'zareo? Fa zay le resahako hoe hoentitsika makany amints'izy le débat. Fa raha tena fampandrosoana ny tadiavintsika, omeo fahaleovan-tena ny faritra. Averena au moins farafalika maty ny azafady miteny an'izany, au moins zay le hoe province autonome zay. Satria ahoana moa namana Germain, za zao avy any Majunga ohatra, andeha hanamboatra passeport aty Antananarivo. Za zao avy any Majunga, raha eritreritry hoe hametraka dossier au niveau ministère na eny amin'ny direction générale regny, de tsy maintsy ho aty Antananarivo. Misy arena any amin'ny faritra, fa maninona ny apara zay tokony ho an'ny commune ny ivondregny paritra regny, zay tokony ho an'ny région, tsy maintsy aty Andrenivohitra. Fohy be. No mbola mangataka amin'ny talao vao mahazo azazavara zany. Nefa hitantsika ny fomba fiasan'ny fanjakana hatram'izay, na ny sylvation andreny commune regny ifandroretana be, zay tiany omena tsy omeny, zay tsy omeny tsy omeny. Ahoana ny ampisoatsika an'izany? Hitantsika angamba route nationale rehetra simba. Za zao hoe simba lalany Maintrano. Fa maninona ma zao ny terena tsy maintsy hitalao angataka aty amin'ny ministre tompon'andray au niveau ny travaux publics. Afaka ataon'ny commune izany, afaka ataon'ny région izany. Raha mahaleo tena ara-bola, mahaleo tena ara-materiely, ary mahaleo tena ara-fanapahana ny anivon'ny faritra. Ny anay ny vahaolana tsotra, raha tena fanavaozana tiatsika atao, izahay zanaky faritra, indrindra izay tanora tafiditra agnatin'le ZNZ, de mangataka état fédéral. Farafaratsiny province autonome raha ohatra mbola manana sarotra. Nefa tsy tokony ho sarotra zany raha tena manana finiavana ny mpitondra. Volonté politique fotsiny io. Raha manana volonté ny mpitondra mandroso i Madagasikara. Fa raha mbola zavatra hatramin'izay no hitantsika eto, minoy ahy ianao na ho antitra ohatra ny ray aman-dreny président Ratsiraka na ho faty koa raha ny tenako ohatran'izao ihany zavatra iainantsika. Raha tsy manana volonté hanova tena nova ny tompon'andraikitra. Ary tsisy fotoana afa-tsy zao. Kiondalana lehibe antsika am'izao fotoana no andraisana zany fanapakevitra zany. Raha vao tsy am'izao io tsisy tsony angamba. Mankasitraka ISG nanaiky ny fanasana tato anatin'ny fandaharana tamin'ity androany ity tsara-pahatsahivina tsika mpijery fa ny secrétaire général ny syndicat-ny mpandrarany fonja eto Madagasikara no vahintsika. Mankasitraka ISG inoko fa mbola ionety ihany tsika amin'ny fotoana manaraka. Mankasitraka namana Germain, mankasitraka ny voaka malagasy rehetra zay manaraka antsika ary misaotra ny aino hatramin'ny farany manaraka indray. Tapitra ny fandarantsika tompoko lasy tompoko vavy isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany Razafimberson Mohamed, secrétaire général ny mpandrarany fonja eto Madagasikara no vahintsika tamin'ity androany ity. Mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra tompoko.